Alleloia. De amin'ny fifaliana lehibe indray lasa nabavamalala miona amintsika amin'izao fotoanana izao a. De faly indray ny tenako a miona aminao eto androany anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana zay rano amin'ny fandarana andramoka izao a. De ny Aki radio a ary ny mpikambana ato anatin'ny vavaka fiambenana. De monina ampiadana tompo amintsika tsirairay avy ary matoky sy mino fa salama tsara daholo tsika rehetrarehetra ary matoky sy mino fa aharitra hatramin'ny farany ihany koa satria ifampahery eto amin'ity androany ity anatin'izao fandaharantsika izao ka de manentana anao hoe marety hatramin'ny farany fa handray hery isika tsirairay avy. Raha androany anao vao tonga eto de amin'ny fifaliana be mihitsy ny arabako anao hoe tonga soa ary de marety hatramin'ny farany mizaha resy lahatra fa tsy kisenasena nahatongavanao eto amin'izao fandarana zao fa misy raha ilan'ny tompo anao de marety hatramin'ny farany. Aza mihafahafa ihany koa miaraka aminay eto mandray anjara anaty commentaire sy ny sisa fa raisina tanandroa ianao faly zay miaraka aminao eto tonga soa ianao. Adiny ray sasamahery ny raha tsika eto ihaino hiritsika ihaino vavaka ihaino toriteny ihaino famerapilarana ny toriteny za matoky fa raha atory ianao de tena atory amin'ny fiadanam-po amin'ny filaminantsaina ary de hiatrika tontolo andro mahafinaritra be indray anao rapitso ka de mahereza de ho tahin'Andriamanitra miarabana rehetra zay efa paketo ihany koa niditra voalohany teto androany tena raha afaka manampy anazy nareo izy niditra voalohany teto fa nitako aty aloha de ohatrany hoe anabavy Erikaraky ve niditra voalohany teto sa Mama Valitiny ray am'ireo nitako eto Erikaraky sa Mama Valitina sa iza niditra teto voalohany le olona mba omeo vaovao kely fa tena very kely ato satria misy fotoana tsisy ninona nyseho de tahiny tompo ranabavy Mama Valitina ranabavy Erika ve niditra voalohany teo de fiadanany tompony eo aminareo rahavavy manokana za iza le za niditra voalohany teo Erikaraky eny ary ho tahin'Andriamanitra manokana ny anao fahasoavan'ny tompo amin'ny anao sy ny ankonanao de maherezy sika rehetrarehetra de marety hatramin'ny farany. Androany tsika hiaraka amin'ny ranavavitsika iamany vavaka fanombohana fity amitina ny toriteny tamin'ny sabata de ranavavitsika Kadaka itoriteny voalohany eto izy androany ampaherezitsika izy ary vavaka amin'ny firenena kosa de ranavavitsika Roly ka de tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra ny anaranareo moa de efa mandeha de ranabavy Angela, Berta, Mama Valitina, Verselina, Elisabeth zay hitako ny tonga de teneniko Marijo, Violette Narindra Artina tahiny Jesosy efa paketo ve zany sa vao androany vao hitako teto Violette fa tonga soa ianao faly be zay mahita anao Soameva, Marijo, Itody Raoniso, Rolianisa ohatrany tsy nahita Itody Raoniso manao tsy anjery fotsiny Berthe Sava, Aimé Lovely, Sandola dia Yama, Aimé Manambotso, Andoandry, Fandresena Fitiavana de sady rabainao tratrany tsingeto anaty rano fa hitako teo Fandresena Fitiavana maly de Kadaka tonga soa ihany koa Yama, Mama Valitina, Rolianisy Mami, Mampionina, Niana Mainso de tonga soa daholo nareo Farabeny, Olgaran'Orso, Randanina Rasoena Natalie, Kotre Kamaradin'i Jesosy, Fity tonga soa daholo isika rehetrarehetra. Nampalahelo anabavy Niaina maheno soa fa tany Italia tsisy connexion nandritra telo andro de efa verina soamatsara de tonga soa indray ianao de tsika koa tanatin'ny telo andro tamin'ny sabata tsika nisy fandarana farany androany ndray tsika vao misy de tonga soa indray. Farabeny Olga Pulcherie de ao ihany koa i Angela io de ao ihany koa i Lantinirina, Monique Mariette, Preta tonga soa daholo isika tsirairay avy faly zay mahita anareo faly zay mahita anareo de marety hatramin'ny farany. Andolina Suzelle, Anova Rosen, Nambiny Tsomakrina tahiny Jesosy daholo isika tsirairay avy
de andao ary tsika hiditra avy hatrany amin'ny fandaharana tsika moa tsy ho ela de izy koa ny tsy ho elona re de ahita famitinana amin'ny teny hafa ihany koa fa amin'ny teny frantsay aloha ny ataontsika aloha amin'izao de ao aoriana kely ao ahita zava-baovao ndraiky koa isika tsirairay avy koa andao ary aloha tsika hivavaka metraka zao fotoana zao mpiara-tanin'Andriamanitra andao mpanjotsika ny anabavitsika anabavitsika iama izy no hivavaka amin'ny ametraka fotoana mpiara-tanin'Andriamanitra androany tahiny tompo ary ranabavy iama anao ny fitenenana. Alleluia, tahiny tompo pastera dia tahiny tompo tsika rehetra izay tonga amin'izao fandaharana vavaka fiombenana izao indray dia ary vavaka tsika hanomboantsika ny fotoana ry Andriamanitra ranay tsara indrindra velom-pisaorana anao indray izahay efa tonga amin'izao fotoana izao velom-pisaorana anao Jesosy satria narovinao ny herinandronay narovinao ny tontolo andronay androany nomeno hery-tanjaka tombonandro fahasalamana nomeno fo mangetaheta dia tena hoe ndretsay Jesosy malalo feno fandresena satria tsapanay fa ianao ilay tianay no nifidy anay ka nahatongavana eto amin'izao fotoana izao misaotra Jesosy malalo satria tena hoe tsapanay tokoa fa miasa tao anatinay ilay fanamasina sarobidy mampitombo finoana anay hatrany ka tsy mamela anay tafandrimandry ka mbola mangetaheta izao fotoana maminay indrindra izao Jesosy ankehitriny Jesosy malala velom-pisaorana anao izay amin'izany rehetrarehetra izany ka izay rehetra tsy fantaterahanay Jesosy malala tamin'ny fiainanay indrindra ny tontolo andronay dia tena hoe finany izay bebanay tao anatrehanao ka diovy izay Jesosy malala fa tena hoe mangetaheta hitsena ny teninao masina izay tena hoe teny mampahirinay tokoa Jesosy malala dia apetraka am-pelantananao fona ny sainay fananay mba tena hoe hanana fo tena hoe angetaheta izany teninao masina izany tokoa Jesosy malala dia diovy esory tsy hanan-kery tsy hanam-pahefana eto Jesosy malala izay rehetra tedratsy satana mpanelingely tedratsy satana mpangalatra amin'ny teny mpangalatra amin'ny vavaka izay sandratra eto dia rakofa amin'ilay ranao sarobidy Jesosy malala overany amin'ny farimy rehetra fa ianao rery ihany ny sandratra eto dia ao ireo mpanomponao Jesosy malala hitondra ny teninao hitondra ny vavaka ao amin'ny firenena pastera Melapelatra ao koa rahavavy fity izay hitondra ny famitinana Jesosy malala tindreo lelan'izy ireo ireo mifanay mananao masina anendry lelan'izy ireo tsirairay avy ka tena hoe to sabatra roa lela hitsatoka tena tofona tsirairay avy Jesosy malala izany teny avavy izany dia izay vavaka sandratra eto dia tena hipahaka any amin'ny firenenay dia apetraka eo am-pelantananao Jesosy malala ireo namanay izay mbola ny ampiasana hafaingany dian'izy ireny ary izay rehetra eto Jesosy malala dia amboary ary ny fonay mba tena hifantoka amin'izao fotoana rehetra izao satria henonay fa eto ianao manatrika izao fotoana izao ianao dia mankasitraka indrindra Jesosy malala voninahitra dia atolotra eo anao mandrakizay fiadanana kosa ho anay tsirairay avy. Alleluia, misaotra Jesosy. Amen. Alleluia, misaotra betsaka ny anabavy ama isika Andriamanitra ny hamaly fitianao ranabavy ama dia tahiny tompo mankasitraka amin'izany vavaka matsiro izany. Avy hatrany tsika dia hiditra amin'ny famitinana ny toloteny tamin'ny sabata ary rahantsika amin'ny fity dia avy tsika hiditra amin'ny hira sy ny toloteny. Tahiny tompo fity hanao ny fitenenana. Bonsoir frères et sœurs, c'est avec grand plaisir que je vous fais aujourd'hui le résumé en français du sermon du sabbat 30 octobre 2021 qui nous a été partagé par pasteur Jad Rakout Salam. Et je remercie frère Touz Michael pour le résumé en malgache qu'il a fait et que j'ai pu traduire. Le verset que nous allons lire aujourd'hui se trouve dans Luc chapitre 19 versets 29 à 36. Luc chapitre 19 versets 29 à 36. Voici les écritures en italique. Au nom de Jésus, entrée de Jésus à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée
et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous ?», vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent « Pourquoi détachez-vous l'ânon ?» Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Amen. Dans ce verset, on va parler de l'ânon. L'âne, pour les Israélites à l'époque, c'était une très grande richesse, parce que les ânes pouvaient porter de très lourdes charges, ils pouvaient traverser n'importe quel chemin, les déserts, des chemins glissants, et quand on leur enlève leur charge, ils peuvent être très rapides, et ils ne se plaignent jamais de leur travail. Et donc ici, Jésus a demandé aux disciples de lui apporter un ânon qui se trouve dans un village en face et de les détacher. Ici, on peut trouver 2 maîtres. Le premier, dans le verset 33, comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent « Pourquoi détachez-vous l'ânon ?» Donc ici, le premier maître, c'est celui qui attache, celui qui frappe tout le temps son âne quand il fait des bêtises, quand il fait quelque chose de pas bien. Le deuxième maître se trouve dans le verset 34. Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin ». Le deuxième maître, c'est Jésus, c'est celui qui libère, c'est celui qui détache. Et l'ânon, quand il s'est retrouvé avec Jésus, il a été traité avec bienveillance, il a été très bien traité. Quand Jésus allait monter sur l'âne, on a d'abord posé un vêtement dessus, et ensuite c'est là que Jésus est monté. Et peut-être que Jésus, il pesait à peu près 80 kilos, et il a peut-être fait en sorte de peser 20 kilos pour faire moins lourd pour l'ânon. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui nous écoutent, qui sont encore des ânes sauvages. Un âne sauvage, c'est un âne qui vit encore dans la forêt et qui n'a pas de maître. Et on ne peut pas lui confier d'affaires parce que si on lui remet nos affaires, l'âne sauvage va s'agiter et va tout détruire. Mais l'âne sauvage, on peut encore le dresser, on peut encore lui apprendre et il peut à ce moment-là devenir un âne domestique. Donc nous devons essayer. Nous devons toujours être un âne domestique, pas un âne sauvage qu'on doit encore attacher. Peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui sont encore enchaînées par la drogue, la cigarette, l'alcool ou la maladie. Mais je veux te dire quelque chose, Jésus peut te détacher. Nous allons parler de Issachar dans Genèse chapitre 49, versets 14 à 15. Genèse chapitre 49, versets 14 à 15. Au nom de Jésus. Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique. Et il courbe son épaule sous le fardeau, il s'assujettit à un tribut. Amen. Donc ici, Issachar, c'était un âne robuste, un âne sauvage. Mais il avait trouvé que l'étable où il était très agréable. Et donc, il a décidé de courber son épaule pour porter les affaires des maîtres. Et nous aussi, nous devons faire comme Issachar. Si toi encore tu es un âne sauvage, un âne robuste, mais que tu trouves que l'étable où tu es est agréable, eh bien tu peux courber ton épaule pour porter les affaires de Dieu. Et si tu es encore sauvage, aie un peu de patience, parce qu'on peut encore te dresser pour que tu deviennes un âne domestique. Alléluia! Et voilà pour le résumé en français du sermon du sabbat 30 octobre 2021. Que Dieu vous bénisse.
Alleloia. Isika koa kasitraka ny tompo dia misaotra be dia be an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra zay nataony teo amin'ny fiainantsika. Alleloia. Ny azonao atao dia ny misaotra an'Andriamanitra, ny mankasitraka azy satria zava-dehibe. Za revana isan'andro dia matsapa foana hoe betsaka ihany ny fisaorana tokony ataoko an'Andriamanitra. Isaky ny mahita fiainan'olona tsy zarizary zana dia mahita olona adala fotsiny ary dia isaorako an'Andriamanitra hoe misaotra Andriamanitra fa za mbola nataonao tsy nataonao ohatr'izay. Alleloia. Mieritreritra fotsiny any amin'ny hôpitaly any amin'izao fotoana izao misy olona tena miady amin'ny fahafatesana, fa isika kosa tahian'Andriamanitra, velona aina soamantsara, dia za dia tena aminao hoe azadinonao no misaotra. Misaora an'Andriamanitra be dia be amin'ny zavatra izay ataony fa lehibe ny zavatra nataony tamintsika. Tsara iny hira iny dia tsara be ilay hira teo dia mahaiza mankasitraka an'Andriamanitra isika fa zava-dehibe ny zavatra izay ataony amin'ny fiainantsika. Ianao no ivelomako MSCC no mihiran'ilay izy zay ny titran'ilay hira ka Andriamanitra ny ivelomantsika ary raha tsy Andriamanitra tsy ohatr'izao tsika. Dia samy tahiny tompontsika rehetrarehetra. Misaotra ny fitikotsika tamin'ny famintinana amin'ny toriteny. Mino fa ho an'izay tsy dia mahazo teny frantsay teny malagasy dia mba nahazo tamin'izany famintinana izany. Araka teny taminareo inona amin'ny teny frantsay fa ho avy koa ny amin'ny teny anglisy tsy ho ela dia mitombo tsikelikely eo tsika fa Andriamanitra ny omba antsika tsirairay avy. MSCC M S dia C dia mbola misy C ilay any an'Amerika io. MSCC eny ary hiditra amin'ny ten'Andriamanitra tsika. Ny hitondra ny ten'Andriamanitra amintsika androany tsy ny andrela izy fa raha tamin'ny herin'ny omaly no vita batisa raha nabavintsika kadaka dia zay moa no ela zay ny andrasana ahafahana miroso amin'ny fanaten'Andriamanitra, fitondran'ny ten'Andriamanitra. Koa dia androany izy dia hitondrantsika tenin'Andriamanitra ary dia ampahirisika izy amin'izany satria zava-dehibe ny ahafahana mitondra tenin'Andriamanitra izany. Ka andao ary ampandrosoantsika ny nabavintsika kadaka malala sesena izy nitondrantsika ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity. Aorian'ny toriteny moa dia amelabelatra ny toriteny eto dia filazana moa zany ty koa tena zavatra ngeza be, filazan-draharaha kely. Ny momba n'ilay fitsangatsanganana izay ho ataontsika dia izao: isaorantsika an'Andriamanitra fa nisy naheno ny antsoantsika teto dia misy anabavy izay mpiaraka amintsika tena mahery fo eto amin'ny fandarana eto no nampiantso manasa antsika amin'izao fotoana izao satria tsika nitady toerana. Fa nisy fotoana moa tadavana toerana hoe aiza re mba misy toerana kely dia mba afaka mijanona kely eo dia misy olona tsara sitrapo sady tahian'Andriamanitra eto amin'ny fandarana eto dia manolotra ny tranony izy amin'ny 11 amin'ny le 11 sy 12 tsika moa zay hanao ilay fitsangatsanganana amin'ny 14 dia nefa nisy ny fiovana satria misy ny tsy fahafahan'ny ankizy sasany amin'ilay 14. Zara teo koa avy eo rehefa novaina ilay daty, nivory zany zay eto amin'ny groupe zay maresy dia novaina ilay daty novaina amin'ny le 11 ilay andro tsy fiasana zany amin'ny 11 novambra tsy fiasana eto andafy dia atao amin'io ilay fotoana ary ialana tsiny indrindra fa tsy atao eto Paris indray izy fa misy olona zany manolotra trano ahafahantsika mipetraka ara-dalàna, ahafahantsika tena manao fotoam-bavaka sy ny sisa. Ary rehefa nijerena moa ilay toerana dia tena misy tany malalaka mihitsy afaka anaovantsika mety ho tanteraka ihany fa afaka tendromboaritsika ka any Amboise any amin'ny 37 zany hoe akaiky ny Toro any tsika nanao fihaonana dia hiakatra daholo moa ry zareo avy any Allemagne, avy any Suisse ho avy dia zao avy eto Frantsa ihany koa, ny avy any Rennes, ny avy any Saint-Malo, ny avy any Bordeaux mety ho avy, ny avy any hoe zay moa raha nabavy tsiry amboara mba teneniko eto azafady
ezaka ho tonga dao ny ankizy atao groupe zay mare izy izay afaka akoatran'ny hoe tsy afaka takany ny any Koweït ny any Arabie Saoudite ny any Chine sy ny any États-Unis izay tsy ho afaka aloha de eo zany anatanterahana azy ka de ho anareo izay akaiky ny tour zany amin'ny 37 any de any Nabavitsily zao ny Grenoble de ho avy izy halleluja de raha Nabavitsimeva Bretagne ny Saint-Malo de ry faly ray eritovy koa mino fa ho avy de ny mety Paris sy ny manodidina moa de ho avy zay ary moa zany efa tia lavitra tsy lavidavitra aminay eo amin'ny 300 kilometatra eo fa de fifaliana ao anay ny eo amintsika rehetrarehetra izay any amin'ny fotoana io fifaliana be amin'io afinaritra ary hoentitsika mbavaka ny connexion mbola mba eo amin'izay fotoana zay tsika de afaka mandeha foana ny fandarana ary hoaninareo izay tonga rehetrarehetra de sy zavatra vaovao iainanareo indray any izay rahanareo aminay tsirairay avy ko de tahiny tompontsika rehetrarehetra de misaotra betsaka ny ranabavitsika izay ampandroso ny fandarana andramoka izao ny groupe zay maharesy de tsisy afahana ranabavitsika eme manambotso izay mipetraka any Amboise de any Amboise tsika no ivahiny amin'io afinaritra be ny fiarahana afinaritra be ny fotoana de io manatsaritsika amin'io fa de ataotsika zay azo atao amin'ny fotoana io de tsisy zany le amin'ny 14 le aty amin'ny parc aty akaikin'ny Paris fa tonga de any Amboise zany sika no iona amin'ny 11 sy ny 12 novembre ho avy izao de amboariny programme de tahiny tompo isika rehetrarehetra zay ny filazandra raha fa avy atrantsika de hitra amin'ny tenin'Andriamanitra andao ampandrositsika ny anabavitsika sady ampahirezintsika izy fandroany izy hitondra tenin'Andriamanitra voalohany ary nefa tsy farany ihany koa de raha anabavitsika kadaka malala izay eto Frantsa ihany koa moa izy de ho tahiny tompo ary ranabavy kadaka anao ny fitenenana tahiny Jesosy pastera de tahiny Jesosy tsika rehetra natratra zao vavaka fiambenana amin'ny ariva izao intsay de faly ny tenako ry havana malala mizara ty tenin'Andriamanitra amintsika amin'ty ariva ty indray zay ho hitatsika ao amin'ny Matthieu 5:7 ka hatramin'ny 1:30 Matthieu 5:7 ka hatramin'ny 1:30 rehefa hitatsika zany ry havana malala de ho vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny soramandy eo ambony nampiratany Jesosy ny jamba roa lahy nampiratany Jesosy ny jamba roa lahy ary noho ny ala teo Jesosy de nisy jamba roa lahy nanaraka azy sady ny antsoantso hoe mamindrafo aminay ry zanaky ny Davida ary rehefa niditra tao an-trano izy de nanatona azy ireo jamba ary hoy Jesosy taminy mino va ianareo fa mahay manao izany aho hoy izy taminy eny tompoko de nanenjy ny masony izy ka nanao hoe tongava aminareo araky ny finoanareo de nahiratra ny masony ary Jesosy nametraka azy mafy ka nanao hoe tandremo mba tsy ho fantatr'olona izao kanjo noho ny ala teo izy orolahy dia nampiely ny lazany tamin'izany tany rehetra izany amen eto moa ry havana malala de ny tenin'Andriamanitra eto ny soramandy eo ambony de miteny hoe nampahiratany Jesosy ny jamba roa lahy de angalako ohatra zany ry havana malala nampahiratany Jesosy ny jamba tamiko ry havana malala akako ohatra ny tenako de tena nampahiratany Jesosy ny tenako satria ry havana malala tena jamba tokoa ny tenako tsy malala ny tsara tsy malala ny ratsy fa ny fahatsaran'ny nofo ny fahatsaran'ny vatako ihany ny fahatsaran'ny hatsarany zao fiainana zao tontolo zao no hitako ry havana malala nefa za mahiratra mahita ny mena mahita ny mavo mahita ny loko rehetrarehetra fa kosa ry havana jamba satria jamba ny fiainana zao tontolo zao satria ao amin'ny fiainako de mihevitra hoe tena tsara ny zavatra ataoko tena mahafinaritra ny zavatra ataoko tena zao tena fiainana nefa ry havana tena diso satria diso tokoa satria variana amin'izao
fa iratany zao tontolo zao. Tena misotra dia tena misotra n'Andriamanitra zary havana malala satria ny fijiny taka ny reto olona roa lahy nampahiratany Jesosy reto. Tena nampahiratra ary tena nampahiratany Jesosy ny masoko ry havana satria raha taloha za tsy nafantatra hoe zao ny mena ry havana malala dia amin'izao ny tareko ny masoko mahita hoe zao ny fotsy ry havana malala. Dia tena lehibe ny fitiavana an'Andriamanitra ary zany rehetra zany ry havana malala dia ato Jesosy dia nanontany hoe nino va ianareo? Ny finoana ry havana malala fa na dia inona ny ataontsika rehetra na inona ataontsika rehetra raha tsisy finoana isika ry havana malala dia tena tsy misy na mangataka fahasalamana zany. Ohatra tsika zao andeha hivavaka, mivavaka tsika ry havana malala na dia hoe hivavaka eto aza pasteratsika ohatra hoe mangataka fivavahana tsika zao ohatra ny hoe isaky ny larobia. Ka raha mangataka fivavahana za tsika moa ry havana malala tsy ino tsy mino ahoana moa no azahoantsika ny zavatra angataitsika ao amin'Andriamanitra ry havana malala. Ny finoanao no avonjy anao tena mino zavatra lehibe ao amin'ny fiainantsika ry havana satria Jesosy dia tena tsy atsika izy ary Jesosy miantso antsika mpanota. Anefa ry havana malala ny finoana na misy inona ataontsika na misy inona ataontsika raha misy finoana tsika ry havana malala dia ho sitrana. Raha misy finoana zavatra ataontsika rehetra ry havana malala dia ampahiratany Jesosy ohatra ny io nampahiratany Jesosy ny jamba ohatra ny nampahiratany Jesosy ny tenako ry havana malala satria tena jamba ny tenako tena mbola variana amin'izao tontolo izao mbola variana amin'ity ny lamody ny lokomena ny volomena ry havana fa rehefa tena mangataka anao mifonao ka mino ry havana malala dia tena omen'Andriamanitra ary ampahiratan'Andriamanitra ny masonao ry havana malala. Jesosy ry havana malala dia tena mahay zavatra, mahay mahiratra ny maso izy ohatra ny nampiratany rety ny jamba roa lahy. Mahay manova zavatra Jesosy na zavatra tsy haintsika na zavatra sarotra na zavatra kely indrindra na zavatra lehibe indrindra aza hain Jesosy ovana amin'ny fiainantsika zany. Fa ny zavatra angataina amintsika ry havana malala dia ny finoana. Mila finoana tsika ry havana fa raha tsisy finoana tsika na inona ataontsika rehetra ry havana raha inona ataontsika rehetra ry havana dia tsy ho azontsika izany. Dia ho tohizantsika zany ry havana malala ao amin'ny Isaia 2:20 Isaia 2:20 andininy 4 hatramin'ny 7. Rehefa hitantsika zany dia vakiontsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny soramandy eo ambony ny amin'ny mpanompony Jehova mpitondra famonjena ho an'i Israely sy ny firenena rehetra. Izao Jehova efa niantso anao tamin'ny fahamarinana sy ny tantana ny tananao ary hiaro anao aho ka nome anao ho fanekena ho an'ny olona ho fanazavana ny sentilisa ampahiratra ny mason'ny jamba amoaka ny mpifatotra hiala ao amin'ny trano maizina ary izay mipetraka ao amin'ny maizina hiala ao an-tranony fahamatorana. Dia miaraka amin'ny Jehova ry havana tsika dia tsy very tsika ry havana satria Jehova dia mitahintsika manjakariva izy na dia mpanota azy isika na dia mpanota azy isika dia tsy an'i Jesosy ry havana. Mitantana antsika foana izy tsy manary antsika izy. Tsika olombelona variana amin'izao zavatra rehetra zao tsy misy ny fahamarinana, variana amin'izao fiainana zao, variana satria mahafinaritra ny fiainana nefa ry havana ny tsy fantantsika dia miaraka amin'ny Jesosy ny tena mahafinaritra.
miaraka amin'i Jesosy ianao ry havana tsy very, ampahiratin'i Jesosy foana. Na inona ataonao, na inona ataonao, na misy zavatra ataonao, na marary ianao, na misy zavatra angatanao, rehefa miaraka amin'i Jesosy ampahiratiny foana ny masontsika ry havana malala. Za tena ny hitako zany tao amin'ny fiainako fa raha taloha za tena hitako hoe tena faly malahelo, tsy ampy ny fifaliana, satria faly satria mitafy, faly satria ny maso mahiratra amin'ny zavatra rehetrarehetra, mirenjarenja rehetrarehetra, faly ny publier zavatra ohatrany hoe amin'ny Facebook de faly satria hoe fafinaretan'ny maso. Nefa ny zavatra tsy haintsika ry havana, rehefa niditra teo anatrehan'Andriamanitra, zaka fa tena nampiratan'Andriamanitra ny masoko ry havana, de vao mahitako hoe tsara ny fiainako, de miteny rery za hoe naninona za Jesosy efa zao za vao natsovanao Jesosy zao za vao hoe mino tanteraka, rehefa misy ny finoanao de ampahiratany Jesosy ianao, de ny zavatra tianao angatana rehetra ry havana malala, aleloia, azonao. Na misy inona, na marary, na retininona, sitrana ny Jesosy ry havana, na ny maty aza tsangana ny Jesosy ry havana. De hoy aho eto hoe ry havana, mitarika tsika rehetra zay mbola anatin'ny fisalasalana, ary zay mbola anatin'ny tsy finoana rehetra, de hoy aho hoe aza misalasala manatona an Jesosy, fa vonina Jesosy ampahiratra anao. Vonina izy Jesosy ange eo amintsika foana, izy tiantsika foana, na inona ataontsika olombelona, Jesosy eo amintsika foana ry havana. Izy tsika ry havana ny misalasala, fa Jesosy vao mifona anao ka njay iteny amin'ny Jesosy hoe Jesosy ity miteniko de lao batisa, de vonina izy faly ny eo an-danitra ao ry havana. Ka noho izany rehefa malala za misalasala eto ny tenako de mitarika tsika tsirairay avy ry havana, mitarika tsika ry havana, aza variana satria efa ho avy Jesosy. Sao de tara loatra isika ry havana, mangatary ry havana ampahiratiny Jesosy, aza variana amin'izao fahiratiny zao tontolo zao ry havana. Tena misaotra an'Andriamanitra sika satria na inona ataontsika de izy tiantsika foana izy. Na mpanota tsika ary Andriamanitra de miantso ny mpanota izy. Ary aza misalasala sony ry havana malala, mantsoa anatrihan'Andriamanitra, aza misalasala tso fa Andriamanitra vonona mpahiratra ny masotsika tsirairay avy. Misy de ozy aho eto hoe aza misalasala ry havana malala, manatona an Jesosy fa ampahiratra atsika izy. Izany teny izany no entiko ampahiry atsika tsirairay avy. Misaotra, aleluia, amen. Aleluia, amen. Araka ny teninao de mankasitraka ranam-bavikadaka, haiko fahinonareo azy fa zay aloha naheno an'le toriteny de ho zay hoe tena mendrika ho alevo zany satria toriteny tena mahafinaritra sady mahakasika. Ko de ho tahiny tompony ianao ranam-bavikadaka, de Andriamanitra ny hamaly fitianao tamin'ny zay vitanao teto tamin'ity androany ity fa zava-dehibe ny asan'Andriamanitra zay nataonao, ny asa fitoriana zay nataonao de zava-dehibe, ary Andriamanitra ny hamaly fitianao, ary Andriamanitra ny tena hoe ombanao hatrany de anandratra anao izy anositra anao foana izy de ametraka anao solovavany foana ny Andriamanitra, de tonga avy amin'ny ambony indrindra mandro soatrany zananam-paviny zay. Fa androany ianao nitoroteny voalohany teto de ho tsarovantsika izany fotoana voalohany nitorianao tena mba mario mihitsy, androany ianao no nitoroteny voalohany andeha izara akoatran'ity fizarana eto amin'ny Facebook ty matsy de mbola publientsika anaty YouTube, amin'ny compte YouTube koa reny zavatra de reny ataonao souvenir reny. Zareo amin'ny fianakaviana efa mba mitoroteny hoe zao, zareo amin'ireny namana taloha
mpiaraka taloha reny a zareo amin'jareo efa olombo am'vao ianao a fa de ambarao aminy filazantsara mba tarika olona ho any an-danitra isika tsirairay avy a ireto. Alleloia. De tahiny tompo a isika rehetra Andriamanitra ny a hamaly fitiatsika. Betsaka ihany moa tsika eto ny mitory-teny a, mbola elaela indray anao vao tafaverina hitory-teny eto satria efa ny am'ray volana azy aho zao no elanelan'ny fahafahanareo rehetra mitory-teny satria efa maromaro ihany no isan'ny mpitory-teny eto a. Tsy haiko izy any efa mahafaka mamoaka anisan'ny olona mpitory-teny eto zao a, fa de tsy tadidiko atsipiriany hoe firy a, de hitatsika fa mitatra ihany ny fitory-teny a. De raisinareo fotsiny nareo reny mitory-teny reny a, raha mahatarika olona ray avy fotsiny nareo a ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra de efa zava-dehibe zany a. Ka de mankasitraka nareo ihany koa mampahery azy a, satria reny fankasitrahana ataonareo reny a de mandrisika azy a mbola handroso a bebe kokoa indray a. De tahiny tompo a isika tsirairay fa nareo koa dia manampy an'ankizy a handroso. Ny nampahiratan'ny Jesosy a jambarolahy zany de kopa-droa na ray na roa na boka folo lahy na olona tsy omby 5,000 zay tonga eo am' Jesosy ho a. Alleloia. Zay tonga eo am' Jesosy a de tsisy miala-maina. Ahatsiarovako ny pasitera namako zay, tsisy miala-maina zay tonga am' Jesosy, tsisy miala-maina zay rehetra tonga. Ianao io koa tsy miala-maina ianao tonga eto. Alleloia. Marety tenin'Andriamanitra ianao a de voky ny fanahinao a, ary rehefa mifanahinao ny voky a de handroso a be dia be a ny ara-lofonao. Alleloia. Ny tenin'Andriamanitra de manapaka, ny tenin'Andriamanitra de manasitrana, ny tenin'Andriamanitra de mamoky a, ny tenin'Andriamanitra de mahafaky etaeta, ny tenin'Andriamanitra de mamelombelona ny fanahy, ary ny tenin'Andriamanitra de manohatra ny fanahy ratsy. Misaotra Andalatozy 5:20 zany zao tsika ny mpitory-teny eto a. 5:20 miaraka amiko zany. Alleloia. Mahafinaritra zany isaka isam-bolana mihitsy zany tsika vao tafaverina. Zay ny tena marina satria tsika moa zany efa tsisy fandarina intsony ny sabotsy alina sy ny lahady alina, de fitombona mihitsy isam-bolana tsika vao mihaona. Zay nanao teto androany zany de afaka revona izy vao miverina. Isaorantsika an' Jesosy zany, isaorantsika an'Andriamanitra zany a, zava-dehibe zany. Ny nampahiratan'i Jesosy ny jambarolahy, ary noho niala teo Jesosy de nisy jambarolahy nanaraka sady niantsoantso hoe mamindrafo aminay ry zanaky Davida ô. Iny mantsy formule tsara be iny. Tahaka ny Bartimeo jamba ihany. Tsy ny fanasitrana anazy ny zava-dehibe taminy hoe iny nangatany mba hampahirato aho Jesosy, mba himpahirato aho, fa ny zavatra noteneny de zao hamindrafo amiko, mamindrafo amiko. Ny famindrapon'Andriamanitra ny tonga amin'ny olona ray de misokatra ny lalana rehetra, tonga ny fanasitranana, tonga ny valim-bavaka, tonga ny zavatra rehetra. Ny famindrapon'Andriamanitra, ny famindrapon'i Jesosy maharava ilay hevitra manasaraka antsika amin'Andriamanitra. Vao vela heliko tsika de eo am'izay nareo zao nareo rehetrarehetra nge samy natsapy e, nareo rehetra zay efa vita batisa reo taoriny any batisa, inona ny zavatra andraky? Ko tsy nisokatra daholo ve ny lalana? Ko tsy nanomboka nisokatra daholo ve ny lalam-pitahiana teo amin'ny fiainanareo rehefa? Ny fahasalamana, ny verina amin'ny laoniny, ny asa aman-draharaha, ny roborobo misy aminareo ary vao avy na vita batisa, de lamina hatramin'ny lafin'ny ara-pitiavana, ara-panahy, ara-nofo. Halleloia. Satria maninona? Satria tafaray amin'Andriamanitra. Efa tafaray amin'Andriamanitra isika, efa tafaray amin'Andriamanitra isika, de tonga ho azy a ny valim-bavaka. Ka ianao zany a, raha tokony antso ianao hoe sitrano hafa ao amitrosa ohatra, de dala mitady famindrapo mamindrafo amiko. Fa rehefa vao vela heloka isika de hoy ny tenandreo hoe sambatra ny zay vao vela ny elo sy voasarona ny fahotany. Sambatra. Halleloia. Satria maninona? Eo ny sokatra ny fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra. Amen. Eo ny anomboka ny fiainana. De araka ny tenin-dranabavy kadaka teo hoe naninona Jesosy nyzao. Tsy ingeny efa tena tafiditra amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra na tena mahatsapa an'izany mihitsy fa maninona ary any zao vao mivavaka, satria maninona? Satria tsara ny mivavaka.
fiainana mahafinaritra de rehetra mahatsapa hoe misy fotoana very a za koa zao de natsapan'izany mihitsy raha nampoziko ohatr'izao aza ny mivavaka izany de efa elany nanolo tena tena angamba 5 taona 4 taona 3 taona de nanolo tena rehefa saingy le izy tsy fantatra raha tsy nandramana alleloia de anao koa andramoka izao fa atsara Jehova ary sambatra zay miaraka aminy de niantsoantso izy roa mamindrafo aminay ry zanaky Davida ao ary efa niditra tao an-trano izy de nanantona azy ireo ilay jamba niditra tao an-trano zany Jesosy reto jambo reto tsy ampiravana ny miantsoantso ny olona reo zao miantsoantso daholo ny olona reo zao miantsoantso daholo zay hoe Jesosy tsy ho aiza ianao hoe miantsoantso daholo ny olona fa ny antsoantso tsy ampy fa ny fanarahana an' Jesosy ny tena zava-dehibe satria reto jambo reto tsy hoe ny antsoantso izy teny an-dalana de teo izy de sitrana fa nanaraka an' Jesosy tonga hatrany an-trano izy niditra tanaty trano Jesosy de niditra tany izy roa lahy zany ny atao hoe manara-dia an' Jesosy tsy ampy zany hoe miantsoantso hoe tompo fa le mivavaka hoe sitrano ahy e fa ny zavatra tena ngeza indrindra sady miantso ianao no manaraka ndao anara-dia an' Jesosy ndao hivavaka tsy ampy ny midradradratra tsy ampy ny mitomany mivavaka mangata-pitahiana fa ny zava-dehibe de manao taka an'reto jambo reto ary rehefa niditra tany an-trano izy a de nanantona azy ireo le jambo de gaga Jesosy satria olona be dehibe ny teo tsy hoe jambo reo fotsiny teo misy olona teo marary misy olona teo be dehibe mihitsy ny karazana olana teo fa misy feo eny ny tany mandrafo aminay Jesosy zanaky Davida ao rehefa tonga teo an-trano mbola reny feo reny ihany ny eny niditra teo izy reo lahy zany nanaraka hatrany am'izay nalehan' Jesosy ndao anara-dia an' Jesosy tsika ndao anara-dia an' Jesosy tsy ampy ny miantsoantso ary fomban'ny olona zao ny miantsoantso fotsiny fa tsy manara-dia an' Jesosy betsaka ny miantsoantso fa vitsy ny mivavaka misy ny olona mieritreritra fa mivavaka fa tsy manara-dia an'Andriamanitra halleloia amenna ka za te teny amintsika hoe andao anao taka ny nataon'reto jamba reto miantsoantso ilainy zay magnataka famindrapo zava-dehibe zay fa mifantaterahan'le izy de manaraka miditra mihitsy ary efa niditra tao an-trano izy de nanantona azy ireo le jambo ndao anatona an' Jesosy tsika manatona an' Jesosy ianao manatona halleloia aza mionona fotsiny miantsoantso eny ivelany eny ary za ary tena mbola teteny aminao ny manantona mbola tsara no miantsoantso raha tsy maintsy misafidy iantsoantso ve sa anantona de alao manantona halleloia ary tena nanantona izy ary efa nanantona azy re jamba de fanontaniana nataon'i Jesosy ary ty zavatra ty ny tena fonon'ireo rehetrarehetra zao ity zavatra ty ny tena hoe erin'ireo zavatra rehetrarehetra zao de ny hetsika rehetra zay atao ny fiantsoantsoana ny fanarahana azy ny fanatonana azy halleloia tsara daholo reo ary dingana tokony atao fa ny tena famaranana sy ny finosany rehetrarehetra zao de ty zavatra tenenin' Jesosy ty de hoy Jesosy taminy mino va ianareo fa manao an'izany mino ve nefinareo fa vitako zany de hoy izy taminy eny tompoko zany hoe mino zay tompoko rehetrarehetra eny natonga an' Jesosy hanao ny 5:20 de nanendriny masina izy ka ny hoe tonga avy aminareo araka zay inonareo zao zany raha nandainga reto olo reto ka tsy nino kory io hoe de voraikitra sy hoe de ahaiana sitrana de tsy le teneniny hoe eny tompoko fa Jesosy koa tsy niteny hoe sitrana ary fotsy hoe tonga avy aminareo araka zay inonareo zany inona ny inonao tany anatinao tany ino ny tanteraka ary zava-dehibe iny satria ny amin'ny mpanjaka faharoany misy lehilahy anankiray tsy nino ny zavatra ny tenenina tahitsika tsara le kapiteny anankiray le miaramila le nitenan'ny mpanjaka le miaramila ndraiky jitsika zay tena andriamanitra mpanjaka faharoa Jesosy mantsy de zao fantatsika tsara Jesosy mahay manasitrana mpanasitrana maty aza tsangany
fa Jesosy nantany fa mino ve nareo fa haiko atao zany satria havana de zao ny finoana avy any anatin'ny olona zay rehefa mitondra-bavaka olona de zao ny antaniny hoe mino ve nefa ianao fa tena hain Jesosy atao zany ary ianao rehefa manomboka zao isaky ny larobitsika misy fitondranam-bavaka eto mahatonga anareo rehetrareo mahazo valim-bavaka satria ao anatinareo no finoana hoe za mino ka mino aho fa raha hoentinam-bavaka de valy ny bavaka zay koa mino fa ny valim-bavaka de hoany zay ny vavaka alleloia ary fifampitondram-bavaka ndray tsika amin'ny larobia ary tena teneniko anao voninahitro an'Andriamanitra fa tsy de nahita zavatra niraty zany zay teto misy any hoe mbola tsy nahazo valim-bavaka le olona fa aorianan'ireny fitondrantsika am-bavaka iny misy fitondram-bavambelona tonga aty aminay saingy ty koa misy tenin' Jesosy anankiray de nahiratra amin'ny masony rehefa hoe tonga avy aminareo ka zay ninonareo ka zay ninono hoe ihiratra de zay nihira fa raha nino izy hoe zay ninono hoe tsy hoe de ho tanteraka de tsy tanteraka mpanjaka faharoa ary io finoana io samy mamboly finoana izy io zany samy manana fomba inoana io tsisy hoe tsisy formule ohatry ny matematika sy ny fizika ny finoana de tsy maintsy zao de zao de zao de ty ampiasao ty formule ity samy manana samy mamboly ny finoana alleloia tsika raha lahatojo le hoe ny fofoniny moa le baiboly de afaka le sery moa raha lahatojo tamin'ny andron'ny covid izy iny hoe fofoniny le baiboly tena ka izany zao tsisy ny tena hoe fofoniny baiboly fa finoana zay ny finoana atao anatinao anjaranao ny nanao an'le izy alleloia misy vehivavy anankiray nge atao amin'ny baiboly de tsika tsara ny amin'ny Matio 5 amin'ny Matio 5 ihany fa any amin'ny andininy fa io juste eo alohan'io nahatrany Jesosy le vehivavy narary 12 taona ina zavatra antragno nisy vehivavy anankiray zay efa narary 12 taona nankeo ka nanendry ny sonitra viaviny fa hoy izy anankapony na de ny lambany any aza ny voatendriko de ho sitrana iza moa ry havana ny nampianatra ny vehivavy io tsisy nampianatra ny vehivavy io mihitsy ohatrany tsy ny teny Mateo 4 zany fa tsisy ny teny mihitsy ny an'izany hoe tsisy lesona zany ao anatin'ny any ka sy fotsiny ny lambany de sitrana fa zay ny nataony tany anakapony hoe na ny lamba fotsiny ny voakasiko fa tsy voatery miresaka amin'ny kory de ho sitrana zay ny finoany ary rehefa zay ny finoany de voatendry ny lamban'i Jesosy de hoy Jesosy taminy fantatry Jesosy ny zavatra antragny Jesosy niodina akana azy de anao hoe matokiry zanako vavy ny finoana nefa nasitrana anao de sitrana ilay vehivavy tam'izay ohatr'izay le fikasiany an' Jesosy any zava-dehibe fa le finoana tany anatiny hoe ny fikasiako an'io ny asitrana anahy zay ny nasitrana anazy ilaina ny finoana ary avako malalaka ilaina ny finoana raha tsy manam-pinoana tsika tsy afaka androso ny zavatra zay ataotsika de tsy maintsy inotsika ny ahafahantsika mandroso amin'io ary tsika mivavaka tsy afaka misaraka amin'ny finoana raha mivavaka tsy misy finoana ny olona de mivavaka ery foana ihany izy amapolo taona tsisy ninona zay zao le andralatozy tamin'ny tadina hoe Zorambela fofoniny telo ny baiboly de afaka ny de afaka ny seriny fizary no teny zany gato amin'ny baiboly zany anao mijery misy zay dia ao amin'ny mpanjaka faharoa toko faha 1:7 misy teny manao hoe fofoniny telo de sitrana ny serinao na ny teny hoe lazaiko aminareo marina de marina tokoa voan'ny sery va ianao de eny tompoko izy petera fofoniny telo ary ny boky tsisy an'izany fa zay ny lala tojo zay ny azy tsisy nampianatra azy zany fa zay ny tao anatin'ny zay ny finoana de tanteraka le izy sitrana ny seriny samy mamboly finoana samy manao io tsisy mandidy tsisy mametra anao ze inonao mihitsy zay no tanteraka aminao ary be deabe ny olona tena hoe avy fotoana mbola hitoritsika n'ilay hazo popolana ataony Jakoba rehefa nambaka ny Labany izy le hazo popolana ataony tao fisotroany ny ondry de mivadika mara daholo ny zay nisotro tao anatin'iny
tavina sy ny fisotroana rano fisotroana sy ny le hazo popola finoana nge zany izy ary zany ny tena zany le hazo popola ve ny mazika tsia fa le finoana anao an'le izy natanteraka nisy le finoana ny joro tao anatiny no nitain'Andriamanitra azy. Alleluia. Voakasiko fotsiny zay efa trany atrany izy de dretra za mety tsisy fotoana resahana amiko Jesosy fa izy mibana sitrana tena fanasitrana mandehandeha na ny lamba hitanao le hoe mosaran'ny Paoly nanasitrana zay nge finoana daholo nge reny finoana fa tsy hoe atsipy hoe ty hoe mosa inona koa ty mosary ty ve de vita ninino de tsy mahavita ninino iny tsy mahavita ninino. Alleluia. Tahaka zany nge tsika mahatonga antsika rehefa ohatra hoe misy andreny ody reny ody misy hazo amasinina any amin'ny dadara-be reny de tena mahavita zavatra anatin'le olona fa ianao ndray rehefa mandray de tonga de nio fa tsisy ninona iny de atsopazo any tsisy heriny zay efa impirotra zany misy ohatra misy olona manao ivarotana mivarotra ivitana tôbila ohatra zany de olona mpanao fanafody de jerenao anaty ambanimbany zay misy zahatra mifonofono amin'ny lamba kely le ody reny raisina de arina tsisy dikany reny raisina mifono zao no anaty hoe tsy misy dikany zany ty any mahatonga antsika na de isotro zava-mahafaty aza sotroy amin'ny finoana zay mahatonga antsika mivavaka alohan'ny sakafo. Alleluia. Finoana nge zany zany mahatonga antsika tsy tratran'ny fanapoziana ara-tsakafo zany satria maninona tsika mino fa tsy mampaninona antsika io. Alleluia. Fa zay inonao zay no tanteraka aminao tongava aminareo araka zay inonareo izy Jesosy ary de inona zavatra ninony inona ny zavatra tao anatiny tamin'iny teny io ny ahiratra de niaraka tam'zay de nahiratra fa raha hoe je araka zay inonareo ka zay ninony hoe za ve de ahiratra any amin'ny fiainako tsy nahiratra zany teo amin'ny fiainana intsony tsy hoe Jesosy ny tsy nainana sitrana fa mifampiankina izany zavatra zany ny finonao no mahavonjy anao fantaro za manomboka androany amin'ny fotoana hoe hivavaka aza mivavaka aloha raha tsy mino an'iny zavatra iny ianao hain'Andriamanitra to de aza mandany andro mivavaka dadava vahaolana hafa raha mahita ianao toy zay hoe mivavaka ianao nefa tsy mino an'iny kory ianao de tsisy ninona de teneko anao tsisy ninona. Ty lehilahy ty am'fanjaka faharoa fa kitsika zany tena androany fanjaka faharoa toko fahafito fantatsika tsara ty lehilahy ty fanjaka faharoa toko fahafito nisy mosary mafy tao Samaria tam'zany de tam'zany efa mifampihinana ny olona tam'zany etretiny hoe lohamborika laha sekely 20 de taim-bory malala fahefatry ny kapa sekely 5 tamin'izany ngamba nanomboka nisy capigeon voalohany fa zao andininy fafito fanjaka faharoa toko fahafito andininy voalohany fa ho Elisa mianono ny tenin'i Jehova ianareo zao no lazain'i Jehova raha pisy to zao de sekely ray ny vidin'ny kobatsara to toeran'ny famarana ary ho sekely ray koa ny vidin'ny varodea indroan'ny famarana ao ambavadina Samaria. Tsy possible mihitsy zany raha am'saina maha-olombelona de zany de posy androany mosary tena hoe tena nona be tsisy ninona de hoe raha piso tahaka zao hoe de tonga de lasa tena misy tonga de braderie be mihitsy ivenao tonga de misy tena tsena be mora be tena tsisy ohatry zany ahoana ny impossible an'izany aizy itoerana io ao Samaria ao am'le natao fahirana de nisy lehilahy anankiray lehilahy an'Andriamanitra misy mpanafika malaza azafady andiny faharoa fa raha mali lehilahy an'Andriamanitra mpanafika malaza ny tena mpanjaka ny tanaka nanao hoe indro na tena varavarankely amin'ny lanitra aza Jehova de isy ve zany zavatra zany zay ny zavatra tena loza ary be deabe ny olo loatry n'io tena ho sitranareo de na de anao varavarankely lasa voamena sy ny aniany mihitsy Andriamanitra na de anao varavarankely ary ve ohatra antsika eny amin'ny teny na de aniry nify aza ny akoho tena teneniko anao fa manana finoana manomboka androany teneniny ianao ohatra hoe ianao inge ohatra hoe ianao inge vadinao hoe ahita asa
toy izy ianao izy nahaniriniry azany akoa io ahita azy ohatrohatr'izany ke teny an'ity lahately na de anisy varavarankely ny lanitra ve andramany zany ve de ho tanteraka toy izy Elisa tena ho tanteraka zany fa ahita fotsiny masonao fa tsy hinana am'izany ianao ary fatatsika fa rehefa ariam-badika ariana tanteraka tokoa satria nisy an'ilay boka efadala le nampiasain'Andriamanitra de nandrava ny tombon'ny Siriana nitsoaka ny tombon'ny Siriana de inona zavatra nitranga tsy tonga daholo nitobaka ny arena nitobaka ny sakafo fa namidy mora ohatrany rehefa any apefy sy analavory any ianao zavoka zany tena misy havana any rehefa makazy de maka zavoka ry zareo feno zavoka any anaty tomobile amin'ny gony de me fotsiny ao mahita zavoka amidy lafo satria any reny alay fotsiny ohatra vokatra ny voatabia de samy tia lafo de ary zato mahazo be dehibe zany angery fa zao tsy nino le lehilahy ty ka rehefa tsy nino izy de ozy izy Elisa ahita ianao ho hitanao hoe tanteraka zany fa ianao tsy hinana amin'io ary zay tena zavatra ratsy be ravana malala alao mino de mihinana toy zay tsy mino de mahita fa tsy mihinana alleloia zava-dehibe ny finoana zava-dehibe ny finoana ary za tena teteny aminao androany fa mandeha rery ianao raha mivavaka tsisy finoana ary tena teteny anao hoe ohatran'ny diso fanantenana any ianao amin'ny fivavahana raha ohatra ianao tsy manam-pinoana ny finoana matanjaka anatin'ny olona reny ahafaha mandeha zavatra fantantarako anao nisy an'ilay lehilahy anankiray le tratran'ny panne d'essence tany amin'ny toerana tena any amin'ny désert tratran'ny panne ny tomobilany fa tena teneniko anao fa tsisy afa-tsy rano amin'ny bidon anaty malina fa tena nyteneneny amin'ny anaran'i Jesosy raha ny rano ny ova divay ahoana ny tsy ovan'ity rano ty ho lasa carburant na rarina ato anaty réservoir fa velona ny tômobily ary tonga tany amin'ny alehany le rano ve ny gazoile rano iny ka fa ny finoany nampiasan'iny rano iny ho lasa carburant ary tena teneniko anao zany tantara tena nisy zany alleloia manana finoana ataovy matanjaka ao anatinao ny finoana fa zany no maha kristianina atsika manam-pinoana alleloia zareo ny avana ny finoako ny ataoko ambony amin'ny finoako ataoko ambony amin'ny finoako ataoko ambony satria io no nahavonjy hatramin'izay tahiny tompany antsika rehetrarehetra aza mba manao an'izany hoe mivavaka ianao nefany manana tokonaina eo ihany zareo misy zavatra eo anoloako raha ho ataoko io zavatra io matoa ataon'Andriamanitra ho ataoko de anahy izay alleloia de ambony ny finoana manomboka androany zay zao etretinao mikarakara n'le fitsangatsanganana kelytsika io de ny azo ao ny finoako io tsy ataon'Andriamanitra tanteraka fosiny amin'izao fa sitrak'Andriamanitra ny andehanantsika rehetrarehetra any ozy mantsy ny ankizy zay rehetra tokony ho afaka zany de vao ihany nisy niresaka tamiko hoe sarotsarotra ihany no tokony andalany vao tamin'ny malika izy de mesatra hoe ohatrany tsy ho afaka sarotsarotra soza hoe za tsy mino an'izany za mino fa tena ho afaka de vao ray message teo fa afaka somatsara alleloia alleloia finoana ry havako tena mila matanjaka ny finoanao mila miaina ny finoana ianao io ny atafavoakanao aza mba hoe tsy manam-pinoana zany ny devoly de manana tanjona anankiray ingeza be de ny atonga antsika tsy manam-pinoana vao tsy manam-pinoana tsika de veloma zay tsara zao ny defi nampetrakintsika tamin'iny nanomboka tamin'ny 2020 tamin'ny nisy an'io covid io ny vontsika de tsika tsisy lavina io zany fa za tena teneko anao tokantranonay mbola tsy nanao test zany zay na ray ary zay retreto na test ny covid ary tsy nataonay maika momba vaccine zay mbola tsy nararin'io zay tsy matahotra an'io tadidinao raha ny teny zay tsy matahotra an'io zany tamin'io nahamon'olona zay ny teny fa tsy matahotra an'io tsy satran'io
azay tsy tratran'izany tsy tafiditra ato an-tranonay raha toy zany tsy tafiditra atao amin'ny vatanay halleloia zay ny finoana zay ny finoana zany masika zany tsy ena maso olona nanaovako masika zany fa tsy ny miaro anahy tsy ny miaro anahy ndray andro nisy olona zay tena mpiara-miasa taminay voan'ny covid fa nitsoahan'ny olona avy za mandray tana anazy ka manao ahoana inona vaovao maretsaka tsy misy gant tsy manao nin'inona ny finoko de tsotra raha an Jesosy mikorina ato anatiko raha an Jesosy nge ravana mikorina ato anatintsika fa hoana ary ninotsika le tsy Kristy tsony za tsony velona fa Kristy velona ato anatiko fa nga Kristy maty ny covid nga Kristy tratran'ny covid nga Jesosy ravana tratran'ny pandemia ka hoantsika ravana misy raha an Jesosy mikorina ato anatintsika ny raha an Jesosy mikorina ato anatintsika de tratran'izany de finna apetrakintsika teto amin'ity fandarana ty atsika tsisy lavina io zany io zao tsika maninona tsika reto satria manino satria natanjaka ny finoantsika ary mbola tanjao foana ny finoana fa tsika tsy maninona zany tsy maninona zany halleloia zay mbola tsy nihafahafa zany zay nisy olona nitra tatrano eto anatin'ireny fotoana ireny io zao de mitondra covid any misy fianakaviana avy any amin'le toerana tena hoe tena zone rouge mihitsy tamin'ireny tonga ato an-trano fanoronoroka amin'ny fianakaviana ao manao bakely sy ny sisa tsisy olona zany zany olona de gaga misy olona ny fiarahaba maty am'izao hoe faraba malaza de manao totondo kely taorinan'ny covid am'izay tsy mifanenay famihana ihany fa mifono ato anatintsika tsika tsy tratran'izany halleloia tsika tsy tratran'izany de Jesosy nge miteny tonga avy aminao araka izay nonao ka ianao rehefa misy zavatra androsoanao ara-panahy ka ny finoana nge ara-panahy fanehoana ny zavatra tsy hita io raha zavatra efa hitanao manangasanga tsy finoana ny dikan'izany fa ny finoana zany tena zavatra tsy hita mihitsy no zavatra tsy mbola misy mihitsy mbino zany nge raha mino zavatra mbola tsisy mihitsy ary teniko foana hoe mbino zany de mino zavatra tsy mampino mino zavatra tsy mampino zavatra tsy mampino ny olona fa ianao ihany ny samy ino halleloia misy matony ny tsangany za ve de isy raha ngaty ianao miteny tena misy zany za tena mino re zavatra tsy inon'ny olona ianao mino halleloia na ianao io ge teneko anao fa tena misy fotoana épreuve tena tsy afahanao hoe fitsapana tsy afahanao tafavoaka zany na ny olona ary miteny hoe tafavoaka amin'io fa ianao mitenena foana ihany na de anatin'le mafy ary za tafavoaka amin'io ka tafavoaka halleloia efa nijoroko vavolombelona taminao le tamin'ny zananao fanadinana farany teo iny le terake tsisy za tsisy fotoana hoe ninarana lesona fa rehefa vita fandalo ohatry zao page ray fotsiny page ray amin'le boky ohatra zany teo le boky de page ray tamin'iny fotsiny ny vakiko de zay mantsy mampino hoe ty zao no mba tokony ary boza tsy tonga fotsiny atao amiketo hoe ty nosokafako eto ty page ty de io page io no vakiko tsara mihitsy atonga ny fanadinana izy de io page ray io fotsiny nandeha tany tsy de afaka 199/200 point tamin'ny fanadinana halleloia za rery ny afa zany ny tsara loatindre tamin'ny fanadinana nataonay zany tsara loatindrindra ary fanadina lesona tokony ataoko anatin'ny 3 herinandro fitaiko anatin'ny herinandro to de mipaseko ny fanadinana to de afaka satria ny finoko de ambony azoko mato tonga eto amiko de azoko halleloia io avana teneko anao i Andriamanitra tsy mitondra anao amina zavatra anankiray de atao milendalenda teo fotsiny hoe tsisy fa tonga de ampiasaony mahazanak'Andriamanitra anao ampiasaony mahazanak'Andriamanitra anao satria mantsy tamin'izay zavatra zay teneko anao tamin'ny fanadinana nalaiko zay de nisy zavatra nisy ina moa hoe ohatra hoe maro-pahaizana ve moa milazan'izany sa ilaiko teo amin'ny asako de nisy formation ho atao tamin'izy io fa mbola nisy plasy anankiray fa saingy efa herinandro sisa de rehefa ny anankefatra amin'io ndray tokony ho alaiko
fa nahavariana tsy tokony ho acceptena ho tafiditra ao anatin'le izy a fa tafiditra ho azy tao anatin'le izy afaka niditra ho azy tao anatin'lay ireo mpiofanaako de ny ato de zao fotsiny tsy tafidifiditra fotsiny tato fa ho atao anay io. Alleloia. De mantany hoe tena vitanao ve io hoe anatin'ny herinandro vitako io alleloia fa satria nahoana satria tafiditra ato. Alleloia. Ny Andriamanitra tsy nitondrana ho afa-baraka ato zany tao anatin'ny herinandro ny anaran'andro zavatra anomboka ny fanadinana misy ny teoria misy ny pratika amin'io zavatra io fa vita daholo fanadinana valo zany satria efatra ampitomboana roa fa ny finoko aloha de no afaka fa ny zatsy nanam-pinoana hoe zany voalohany tao anatin'ireo olona mpiofany reo fa voninahitra n'Andriamanitra fa zany notoka 199 sur 200 notoka. Alleloia. Izay zavatra tsy mbola nataoko teo amin'ny fiainako fa ny finoko de zao hoe za Andriamanitra matoa nataonao tonga eto de ho anay io. Alleloia. De vitako io. De vetsika etin'Andriamanitra amina toerana anankiray de misalasala tsika de rehefa salasalantsika natonga antsika raraka natonga anao tsy afaka satria anao salasala za zao ve de fa tena hainao io mihitsy ka tena hainao io mihitsy tsy nataon'Andriamanitra fotsiny eo ianao fa matoa anao tonga eo. Raha ohatra zao tenako anao ty efa teneko anao nisy fotoana ny partagen'zay tato anatin'ny murako nisy fotoana tao Paris tao nandeha bus ka za taloha tamin'nisy asa nataoko zay de mivezivezy be zay asa zay de ny tomobiliko ajanoko amin'ny toerana ray de mandeha transport mivezivezy kely etsetsy tsy mila parking am'zay fa tao anaty bus ahako tonga de nisy olona nikikika ny olona fa nisy olona saika maty tanaty de ninjitra mihitsy le olona ninjitra be tsy ohatran'ny olona voan'ny andro be resatra fantatra ninjitra be teo izy efa niakatra amin'ny masony ny olona mivoaka vonjana bus de mivoaka ohatran'ire misy bomby reny tao anatin'le bus mivoaka ny olona matahotra an'le izy le rangato de mampitahotra be potra daholo ny lalan-drà rehetra de lalan-drà amin'ny tendany sy ny tena de ninjitra be ohatrany niakatra ny tendany niakatra ny tsy ny tenda moa zany ny masony fa ny ato tonga de zao ny ao anatiko tsy tonga fotsiny ato alleloia misy lanana ato alleloia misy lanany Andriamanitra ato tonga de nametrahako tanana ny olona miantso dokotera miantso pompier za tonga de efa nametra tanana nisy dokotera niaraka taminay tao niarany janotolona vitsivitsy zay nijanona teo za to de metra tanana zaka menatra zay ny finoko sitrana tsy maty zany tsy fantatro zay aretiny ty olo ty fa ny zavatra fantatro misy Jesosy manasitra reto alleloia zay de vavahako nametrahako tanana ny pompier tonga izy efa velona ka za tsy tonga fotsiny tao manteneko taminao resaka finoantsika fa teneko anao fa na finoko ampiasaiko amin'ny zavatra rehetrarehetra ny fiainako de miaina amin'ny finoana. Alleloia. Miaina amin'ny finoana fa teneko anareo hoe ny tomobilako le hoe efa avy niloko ny tomobilina io tamin'izany de isy hividy fa nahavariana le olona efa andalana le olona hividy ny velomy io tomobily io avoaka anaty salle de peinture tandroy tsy velona asa zay nazy tsy velona fa nivavahana netiko nody ny lakilena tomobily io netiko nody ry havana tomobila moderna taterina ohatsy misy puce kely zay anatin'ny lakile iny de misy kody iny kody zany io lakilena io ndray de tsy hainao zay tsy nahavelona an'le izy mécanicien tena hoe maty le pompe électrique an'ny tomobily za nody io zany Jesosy tena tsy mino an'izany hainao atao io maty aza natsanganao netiko nody lakilena tomobily io tonga de ny client efa andalana mécanicien efa miandro vola iza nividanana po fa vitatsika io za nody tonga eo ambony fandrina lakile io de nivavaka Jesosy
tena tsy hainao fa tena amin'ny anaranao Jesosy velona anaranao Jesosy velona verina tany amin'ny garazy veloma alohan'ny hamelomako azy zao ny teneniko hoe Jesosy efa nivavahany ty lakile ty halleloia ny anaranao velona ty tôbily ty veloma ka adytotory velona gaga ny olona ka ny olona gaga za tsy gaga tsony satria maninona avy nivavahany satria Jesosy ny teny tongava aminao arak'izay inonao inona ny inonao fa zay inonao zay no tanteraka raha misalasala ianao de zavatra misalasala zany tsy finoana zany de manjary tsy tanteraka ka amboary halleloia amboary ny finoanao manao fa taka an'ireto jamba reto azo manao taka an'le mpanafika malaza teo hoe zany ve de izy fa tonga de inoy ary Jesosy rehefa nanasitrana reto jambo reto de natitiko fasimo izy teo de nahiratra amin'ny masony halleloia zay ny ninona tena mba hirana ataontsika ho any an-trano tange am'ireo lahy mety nisy anakina refirefo finoana fa ndray mety niteny tam'ireo ny antsoantso Jesosy anaky Davida mamondrafo aminay de efa nentiny teny ray za aiza kosa atsika zay mahiratra eo matsely le ray de ray teny ahiratra tsika fa kalma fotsiny nareo andao anaraka azy hatrany an-trano hitakeo aro izy ray andao fa ho hitanao eo finoana nge ny nanarahan'ireo lehilahy reo an' Jesosy hatrany an-trano reo ary za koa teteny aminao fa ny finoana de misisika raha tsy azonao androany minofa azonao rapitso halleloia tsy azonao rapitso minofa azonao rapaka pitso fa tena azonao io Andriamanitra nge ry havana malala tena tetaiza antsika ny olona any an-danitra any olona efa votom-pinoana daholo ny any amenna votom-pinoana daholo ny olona any ka ianao iny ho faninanam-pinoana satria tsy tian'Andriamanitra ny amin'ny valimbavaka anao fa maninona ary ny tsy azoko androany ka minofa ho azonao rapitso halleloia ka zay miaraka amin'Andriamanitra fa tongava aminao arak'izay inonao fotsiny mino ve anao fa raha tsy azonao io androany de azonao rapitso de ozy ianao amenna ozy sy na teo day amenna de tongava aminao arak'izay inonao izahatra indrasanao efa mataona an'io mino ve anao fa mbola ho azonao mino ve anao fa io fiainana io mbola hitsangana raha tena tena za aloha tena laha ty fiainako ty nitsangana aza miteny an'izay manjary tongava aminao arak'izay inonao de zay inonao ny tanteraka fa raha samy mametraka ianao androany hoe za Jesosy tena halleloia tena inoko de inoy amen inoy fa vitanao io Andriamanitra ne ombanao Andriamanitra hoe tena hoe ampitombo ny finoanao fa zava-dehibe ny fanananao finoana de jereo zany manaova jeritodika zany ianao fa reo zavatra rehetra tsy mety tsy tonga teo aminao hatram'izay reo tsy Andriamanitra tsy te hamme fa ianao no tsy nisy finoana halleloia de amboary ny finoana amboary amainina anareo reny ataovy tena amainina any anatin'ny fo fa za tena teteny aminareo hoe misy olona eto niandry zavatra efa hatramin'ny ela be zay olona zay misy olona eto niandry valimbavaka efa ho herintaona latsaka fa zany olona zany nanaraka an' Jesosy hatra anatin'ny efitrano ary olona io am'izao fotoana izao de anehoan'Andriamanitra ny heriny manao ianao taka ny olona io za tena resy lahatra am'izay olona eto zay herintaona latsaka folo volana hoe olona io niandry valimbavaka teto ary zavatra angatany io ngeza be fa tsy kely fa za teteny aminao amboary regle kely fa nomboka nisy fisalasalana ianao tao anatin'izay fotoana izay tsia
tsia teny fikasana efa navotsitr'Andriamanitra ny teny fikasana efa navotsitra miandry sisy ianao verina fa akaiky reran'ny tany sy ny lanitra io navotsitra avy any an-danitra ny teny fikasana ho anao rehefa efa andalana ny tsy finoantsika mahatonga an'ilay zavatra ny efa andalana samborin'ny anjerindray dia eto miverina rezervena ho an'izay manam-pinoana tena marina zany teniko anao zany fa minoa halleloia minoa ary tena tenako anao mihitsy fa na zavatra efa tsy noantsony ary fo azy indray ny finoanao fo azy amenna fa Jesosy tena ny teny ary sary-piary Jesosy hoe tena ny finoanao ingeny avonjy anao za manasitrana izy Jesosy za mahay manasitrana maso jamba fa move io jambo io mino halleloia manahoana ny finoanao inona ny anatinao ary io ianao ihany mahita azy ianao ihany mahita anazy io anjaranao sy Jesosy Jesosy ny mahita mpandinika amin'ny fosy mpamantatra ny vo fantany ny anatinao hoe mbola misalasala avy ianao sa tena manaovana ohatra ny erikazo hoe mino a Jesosy malala ao izy halleloia amen za zao misy zavatra zay inoko eto mihitsy aho misy zavatra zay inoko ao anatin'ny ray volana ho tonga aminay zay zavatra tena resy lahatra amin'izany alohan'ny farany taona halleloia tena inoko zany de sitrany izy roa lahy tena hiratra amin'ny masony ary Jesosy namepetrasika nanao hoe tandremo mba tsy ho fantatr'olona zao kanjo ny atao izy roa dia nampelazany tamin'izany tany rehetra izany tandremo Jesosy zatra an'io zatra mamepetra ny olona tsy teny zao ry havana Jesosy nampianatra Jesosy mavantatra fa Jesosy tsy maintsy alaza ary Jesosy tsy hoe miteny amintsika aza tenenina mihitsy zavatra ny ataontsika atao ry isan'andro dia miteny zay manao zay zavatra ny tenenina ny ataontsika isan'andro kely avaka malalaka dia maninona moa manambara zay nataony Jesosy voninahitra zany n'Andriamanitra fa zao ny zavatra natao fa tamin'izany Jesosy ny teny olona mba hamepetra aza tenenina satria zao Jesosy te hampianatra antsika ny Jesosy tsy ny filazana andreny ny tena zava-dehibe iara fa nateniko anao fa io olona roa lahy inona tsy ny teny nankalazan'izany ary izy mahiratra dia efa fantatry ny olona hoe nisy zavatra ngezabe natao taminy raha misy olona mahantra be mihitsy dia mila manao fanambarana ofisialy ve zany olona zany hoe tia fa lasa nanan-karena voafantatry hoe nanan-karena sa izy rehefa miova ny akanjo eny aminy miova ny mitaingina fiarakodia tsara tarehy sy ny anaty trano ngezabe tsara tarehy any ve tsy tonga dia ahafantarany olona hoe tena manan-karena marina ty olona ty sa mila atao tena ilazaina mihitsy zany hoe za tompoko zany dia milaza fa anio fa zao dia izaho zay voalaza narery ambony dia milaza fa manan-karena ankehitriny ny Jesosy dia zao mahiratra ianao iny toriteny iny tonga dia efa fankalazana ho azy halleloia Jesosy tsy tia izy atao publicité zany anaovana publicité zany fa ny Jesosy ny publicité efa vita ho azy halleloia vita ho azy ianao jamba taloha lasa mahiratra iny dia efa tonga dia ozy dia le tena velona Jesosy halleloia velona Jesosy namepetra foana Jesosy natao amin'ny Matio 7:24 koa tany amin'ilay nanasitrana an'ilay le boka koa misy boka sitrany Jesosy hoy Jesosy tamin'ny tandremo mba tsy laza amin'ny olona na dia raiky kory azy ianao mandehana miseho ampisorona ka mitondra fanaritra zay nandidiny Mosesy ho vavolombelona ho amin'ireo zany zao Jesosy ny teny aza tsy ilaina any amin'ny Matio 12:12 koa andiny 12 Jesosy dia mbola niteny an'izany koa
ary nisy olona betsaka nanaraka azy ka de nositraniny avokoa izy rehetrarehetra any amin'ny matio zany ary nandala azy izy tsy anao zay nahafantarana azy mba hatateraka ny nampilazaina ny Isaiah-paminany hoe indro ny mpanompoka zay novidiko ilay malalako zay sitraky ny foko indrindra apetraka ao aminy ny fanahiko ary hitorony rariny amin'ny jentilisa izy tsy fanditrana hiantso mafy izy ary tsisy andriny feony eny an-dalana tanao ravana Jesosy efa nosorana alleloia apetraka Andriamanitra tao anatiny ny fanahiny tsy mila miantso mafy izy tsy niantsoantson'i Jesosy sy ny tabataban'i Jesosy no vaingana fa ny asa vitany alleloia de misy fomba fiteny zay hoe alao ny fahombiazanao ny anao feo alleloia tahiny tompony ianao alleloia raha jerentsika le Isaia teo Isaia faraiky amby efapolo faharoa amby efapolo azafady andiny faina sy fahafito izaho Jehova efa niantso anao tamin'ny fahamarinana sy ny tantana ny tananao izy moa ny olona tantanina le olona jamby io ary hiaro anao ka hanome anao ny fanekena ho an'ny olona ho fanazavana ny jentilisa ampahiritra amin'ny mason'ny jamba moka mifatotra hiala ao trano maizina ary izay mipiraka eo maizina dia hiala ao amin'ny trano fahatorana zany hoe zao zany ireo jamby ireo koa manana adidy tsy andraikitra ireo jamby ireo ry havana dia zao isika rehetrarehetra reto tsy ange jamba daholo jambotsika nampahiratana ary isika dia natsoan'Andriamanitra ao amin'ny fahamarinana aza tininao zay rehefa natsoan'Andriamanitra amin'ny fahamarinana antsika dia nitantaniny tamin'ny fahamarinana ny tanina kavanan'ny fahamarinana no hitantaniny antsika ary niaro antsika izy ary nomeny anjara ngeza-be tsika ho fahazavana ho an'ny jentilisa rehefa sitrana ianao dia ianao indray ny ampahiratra ny jamba le jamba iny zany tantanina dia atao lasa me mazava dia lasa fanazavana dia ianao indray ny aninona ianao indray no ampahiratra ny mason'ny jamba zany ny anatin'ny hijanonantsika eto ry havana nahita fahasoavantsika ny amin'ny fivavahana nahita fahasoavantsika ny avy amin'Andriamanitra dia ny ataontsika eto mamaly fity za nge ravana malala tena kanaova ny andehanako eto isan'andro isan'andro tsy hoe manao an'izao dia mangataka amin'andreo hoe mba tahio indray za aloha mangataka fitahiana amin'Andriamanitra aho tahiny bebe kokoa indray ny fiainako fa za tena teteny aminao ny raiketo tsy hoe manao an'izao fandarana zao dia amin'izay fotoana izay mba tahian'Andriamanitra fitahian'Andriamanitra efa azoko meloa fa mamaly fitian'Andriamanitra ny ataoko eto halleloia mamaly fitian'Andriamanitra sisa ny ataoko eto ka za jamba fa za koa eto isan'andro dia mbola te haninona mbola te iran'Andriamanitra ampihiratra ny jamba ihany koa raha nahazo ianao dia mizara raha sitrana ianao dia meteza fampiasain'Andriamanitra ho fanasitranana amin'ny marary raha boka nitrosa ianao ho tahian'Andriamanitra ianao fa meteza ampaherin'ny olona zay boka nitrosa ny ambadimbadika any ho tahiany tompany ianao ho tahian'Andriamanitra ny tsika tsirairay avy zany rehetra zany no vitantsika satria tsotra satria tsika miaraka amin'Andriamanitra tsy to miaraka amin'Andriamanitra tsy haitohaina miaraka amin'Andriamanitra ngezabe jamby ianao fa ianao mihitsy no atao fahazavana dia manaraka anao indray ny lalan'ny olona dia ny dianao ny dian'ny olona tsy mampino zany hoe jamba lasa hitantana olona hitantana jamba toy ny hoe miara-latsaka ny akady ka jamba efa tsy jamba tsy fa jamba mahiratra any dia efa nomboka-pitomboany finoanao teneny hoe tena za Andriamanitra tena mino an'izany aza manao an'izany hoe za zao ve ianao rehefa miaraka amin'Andriamanitra misy zavatra tsy tokony ho vitan'olona fianao zany teny za ve dia havitany ny azo zao foana ry havana mba dia fisahako apetraka eo amin'ny fiainako ty ohatra misy zavatra eo ohatra hoe misy zavatra hoana zany ohatra kaiky kely ohatra zao misy fiarakodia dia teritery ny ampidirana anazy teritery ny parking zany dia teritery ny ampidirana an'io dia misy olona manontany anahy
hainao ve mampiditra an'io eo de to de zao fotsiny valiko olona ve napiditra an'io teo fa raha nisy olana napiditra an'io teo de vitako mampiditra an'io alleloia raha misy zavatra eo anoloanao misy zavatra tsy vitan'ny olona fa miaraka amin'Andriamanitra ianao azadino zay ireo nge olona ara-panahy ary efa olona ara-panahy ianao de takan'le teko taminao teo hoe ny olona zao matahotra covid-19 sy ny sisa ianao afaka tena miteny hoe zay tsy matahotra an'izany ambarao ambony mihitsy tsy matahotra an'izany tsy vitan'ny olona fa vitanao alleloia manomboka androany aza mba miteny zay za zao ve de avita zay iza ve jamby ianao fa manam-pinoana de ny finoanao no avonjy anao manomboka androany ianao mandrosoa indray alleloia tena manomboka androany ianao mandrosoa indray betsaka ny defi manoloana antsika ary tsika reto olona tena tokony tafita fa ny olona antsika eo anoloantsika misy zavatra rehetra sokafan'Andriamanitra fa tsika ny tsy samy hiditra eo fa manana finoana tahaka ny Davida hoe teo izy a tamin'ny fotoana nandalo teo izy a no sendra reny hoe misy valisoa mena an'izay mahafantan'ny lehilahy goavambe izy tsy nijery ny mahakely anazy sy mahagoavambe an'io fa zavatra fantatra Davida zay lalina misokatra ao anazy halleloia tsy vitan'ny olona fa vitako zinona moa io lehilahy io le teny Davida zay mihitsy hoe zinona moa io lehilahy tsy mifory io na tonga hery tao anatiny nomban'Andriamanitra azy ny finoanao na vonjy anao alleloia mivavaka ao amin'ny marary ianao de zao mino fa tena efa sitrana io amrinany ametrahanao tanana aza misalasala hoe ametra tanana amin'ny marary ianao de aza miteny de ametrahako tanana ihany sao de mba aza manao an'izay fa zao mihitsy toedonatsy ianao ametra tanana amin'ny marary a de ho sitrany reny halleloia amoaka ny fatotra de ho afaky reny halleloia ho tahiny tompony ianao a de mahereza fa vitanao io misy olona hoe tiatrika zavatra ngezangeza zao ny teniko anao tsy tonga fotsiny tetona ianao an'izany teny zany mandehana amin'ny finoana de zao ny ataonao vitako io matio en loko de vitako io raha izy fotsiny hoe misy atao veninao foana ohatrany hoe misy an'izay teny zay manontany anao foana hoe mino ve anao fa vitanao io mino ve anao fa vitako io mino ve anao fa haiko de zao foana atao ye mino aho alleloia mety misy entretien ataonao rapitsy misy examen ataonao na mety misy zavatra tsy fantatro ny zavatra ioaranao de atao voatra misy fiomanontany hoe mino ve anao fa haiko atao io de zao tenena tena mino aho Jesosy mino aho fa hainao atao io alleloia de ho tahin'ny tompo anetsika rehetrarehetra ampahiretra ny mason'ny jamba rehetra ny ianao a de amoaka mpifatora trano famatorana ianao io mihitsy zany ianao be zao fa tsy hoe zay ianao alleloia de sa mety tahiny tompotsika rehetrarehetra falibe anjaran'izany teny zany taminao ampiakaro ny finoana araka ny teniny ambininy tso io hoe za kely fa ny Andriamanitro ngeza be de mino fa ngeza be ny Andriamanitra miaraka amintsika halleloia amen. Fa tsy to ianao e alleluia
Bekeko tsy amin'ny aya. Na finoana daholo zany. Alleluia. Andray toera amboninahitra. Tsika rehetra fa tsy to zany ke ny ateratsika saotra Jesosy tanjako sy heriko mahery ny anteratsika manana finoana. Ianao le tsy toy ianao le nary am'izao tontolo zao. Ianao le andolian'ny roavika rehetra alekin'ny lela rehetra ianao Andriamanitra. Fa tsy toy ianao tompoko ianao. Trouver des clients à proximité avec... Raha tsika vavaka zany ila izany raha tsika vavaka koa zany toriteny zany dia ampitomboy ny finoanao manomboka androany. Ampitomboy fa manana finoana ngezabe ianao izay tokony ahafahanao tafita eo amin'ny fiainanao. Io finoana io ny avonjy anao, io finoana ao anatinao io ny avonjy anao fa tsy inona akory. Ateteny aminao androany ry havana. Tehirizo ny fonao, atao vitan'Andriamanitra ny ao anatin'ny fonao. Atao hitanao izay zavatra inonao mba hahatonga an'io ho tanteraka ry havana. Aza hisalasalana, aza hisalasalana na dia kely aza. Fa ny fisalasalantsika foana no mahatonga antsika miraha-te zavatra ao amin'Andriamanitra. Ateny aminao androany hoe ndaontsika hiandrandra an'Andriamanitra. Alléluia. Raha mety ianao dia rahantsika vavaka izany toriteny izany. Dia raha hatramin'izay ianao nanao tsintsinina ny finoana, ianao ilay olona le miteny zavatra mifanohitra ireny foana. Dia za zao ve dia mba ho afaka fanantena. Io ve dia ho haiko, io ve dia ho vitako. Dia jeretiko nge fa tena tsy vitanao tokoa ilay izy satria araka izay ninonao ihany ny tanteraka taminao. Fa androantsika novan'izany tantara izany. Dia teneno hoe Jesosy tena ino ankehitriny fahainao ataonao zavatra rehetra. Alléluia. Dia vavaka isika amin'izao fotoana izao. Misaotra Jesosy ny amin'izany teny izany. Misaotra ary makasitraka satria fantatra fa tena hoe avy aminao izany teny izany. Ary nampianatra anay indray ianao tamin'ny fiainana ity. Koa dia io Jesosy reto mpanomponao izay tonga teto indray tamin'ity androany ity. Fa tena hoe andeha indray izay dia ampitombo ny finoanay ary anaiky fa hainao ny zavatra rehetra. Tsy salasala. Zaotsika tsy salasala intsony ry havana. Oka izay ny fisalasalantsika. Fa tsika diso misalasala
dia mamotsitra zavatra tsara be eo an'lohantsika izay efa omaniny Jesosy. Fampahiratana antsika, fampahiratana anao a tena tanjon'i Jesosy, fa ny olana ianao tsy mety miny fa hainy zany. Esoriny ny fisalasalana, esory ny fihetretanao an'Andriamanitra tsy mahavita na inona na inona eo amin'ny fiainanao. Maty aza tsangany ry havana, ny fiainanao io tena hovaina io, io valim-bavaka andrasanao io tena ho tonga io. Halleloia. Fa mino dia aza misalasala, fa miara-mandeha amin'ny finoana Jesosy. Ny herin'i Jesosy ry havana dia miara-mandeha amin'ny finoana ny anatinao dia ataontsika io. Halleloia. Misaotra Jesosy, misaotrany amin'ity fotoanandroany ity, misaotrany amin'ny fitantananao anay tsirairay avy. Izany teny zany dia fantatra fa tsy tonga fotsiny tanatin' reto mpanomponao reto, fa tena hiantefany zany ny tsirairay avy ary anova tanteraka ny fiainanay zany, anova ny fiainany tsirairay avy Jesosy. Izany toriteny androany zany, ary atonga anay tena hoe zay lehibe indrindra tamin'ireo nirinay mihitsy, ny tsara indrindra tamin'ireo zavatra etretinay tonga amin'ny fiainanay ireo mihitsy ny tena ho tonga satria inonay fa hainao atao zany. Misy jambo eto ianao ampahiratra azy amin'ny alalan'ny finoana izay ny anatiny any. Raha misy olona sahirana amin'ny fiainana, ianao anafaka azy anatin'ny fahasahiranana noho ny finoany amin'ny zavatra izay tokony ho avy any. Any anatiny any misy finoana dia iny no tanteraka. Misy olona ho sitrana eto satria izay ny any anatiny amin'izao ora sy fotoana izao fa ho sitrana izy. Halleloia. Misy olona azo vady eto satria izay ny anatin'ny fony ao amin'izao fotoana izao fa azo an'izany izy. Halleloia. Ho voninahitra ny anaranao Jesosy zany rehetrarehetra zany. Ho sory zany teny rehetra zany, fa tsisy ho very, tsisy ho latsaka an-dalana, fa moavy zato eny anatin'ny fony rehetra tsirairay avy reto. Ny devil Satana tsy afaka hitsaingoka anaty litera ray tamin'izay voatory teto tamin'ity androany ty. Ho sitrana amin'ny aretina avokoa, ahiratra avokoa, hitsangana avokoa izay malemy, satria izay ny finoana ny anatiny. Ary izany nataon'ny Andriamanitra ihany, manomboka amin'ity ora sy fotoana androany ity. Misaotra Jesosy. Halleloia. Amen. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao ny firenena, ampandrotsika ny vavintsika Rolia avy any Allemagne, ivavaka ho an'ny firenena. Tahito pranavavy Rolia. Tahiny tompo pastera, tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra, dia mbola hiara hivavaka tsika ho amin'ny firenetsika. Jehovah Andriamanitra Ray Mahery io, tonga eto indray izahay. Eny misaotra anao izahay noho ny teny rehetra izay henonay teo. Fa fantatra izany tompo fa teny avy aminao. Matonta fa voaka teto izany teny izany. Ka noentin'ny mpanomponao teto mba ho henonay rehetra. Dia avy aminao izany teny izany. Eny matoko sy mino izahay tompo, fa avy aminao izany teny rehetra izany. Eny araky ny toriteny teo dia noho ny finoana dia mino tokoa izahay fa tena Andriamanitra mpamindra fo, sy Andriamanitra mpamela heloka, ary Andriamanitra manome izay irinay rehetra ianao. Ko ankehitriny dia mivavaka koa izahay ho an'ireo firenenay, satria mino izahay Jehovah fa mivavaka izay asandratray eto isak'alina ho amin'io firenena io dia ho vavaka ho enoinao satria Andriamanitra tsy lalo-dalovana ianao, fa Andriamanitra mpihay ny vavaka. Fa dia mino an'izany izahay Andriamanitra fa tena mino an'izany vavaka asandratra izany ianao, ka handray zavatra rehetra teneninay eto indrindra ho an'io firenenay io. Fantatray Jehovah ary fantatrao ny zava-mahory ao amin'io firenena io. Dia ny asan'ny Satana sy izay rehetra tsy mety araky ny sitraponao dia ao amin'io firenena io avokoa. Ka mino izahay amin'izao fotoana izao fa mpihay mivavaka sy mihaino anao zavatra angataina eto, ary ianao no anala izany asa maizina rehetrarehetra ao amin'io toerana misy anay Madagasikara malalanay io izany Jehovah. Ho esorinao arak'izay aingana sy izay rehetra angatahanay eto, satria mino izahay Jehovah. Ianao dia mpamindra fo,
Mandrafo amin'io firenena io ianao no hanala izany zavatra rehetra ratsy ao amin'ny firenena eo zany. Ao ny dahalo, ao ny mpangalatra, ao ny mpandainga, ao ny mpanompo sampy, ao ny fivavahana tsy araky ny sitraponao, fivavahana miaraka amin'ny Satana. Izany rehetrarehetra zany Jehovah angatahana amin'ny anaranao masina, indrindra koa amin'ny anaranao Jesosy Tompo, izay nombona teo amin'ny hazo fijaliana, fa tsy hisy intsony afahanao izany noho ny finoanay eo afaka izany. Mahay mifagagana ianao, mahay ny zavatra rehetra ianao satria ianao namorona ny tany sy ny lanitra Jehovah. Foroninao zahay, foroninao ny zanak'olombelona, ka mino zahay fa ny tany ny foroninao, indrindra fa io tanindrazana io, ovainao, tsy ankisalasala, ny hevitra, ny faharatsiana rehetra amin'io taninay io. No nierinao laibengy no angatahanay izany, ka de velom-pisaorana sy mideranao zahay, ary tena minonao zahay rehetrarehetra, na izaho zay mivavaka, na ireto zay mihaino anao eto, de manana ny finonanao, fa tsy hoe la te hiova io taninay io. Ka anana ny fahasambarana zay malagasy rehetra, sy anana ny fatokisana anao sy finonanao, ary hivavaka sy hitanondrika eo anatrehanao firenena io, ka ho tany sambatra ny io firenena io, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahana izany. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra andranam-bavy roalitsika tanatin'ny vavaka matsiro zany, dia mankasitraka anao rehetrarehetra ihany koa nahatra nanay teto hatramin'ny farany. Ny fiarahantsika moa no tapitra eto amin'ny fandarana, fa ny fiarahantsika koa nefa dia mbola mitohy. Raha miditra ao anatin'ny site web ny Akira-radio ianao www.andramokazao.com dia ahafahanao mihaino ny onjam-peo andro aman'alina moa mandeha izy io, ary misy toriteny isaky ny adiny 3 amin'ny 2 amin'ny 4 ary amin'ny 7 dia amin'ny 10 maraina, dia amin'ny 2 amin'ny 4 amin'ny 7 hariva ihany koa misy toriteny. Raha miditra amin'ny 10 maraina miverinao zao fandarana zao, raha mbola saina hatramin'ny voalohany, na ohatra hoe mbola te andre kely, mbola te hampitombo finoana kely indray, dia raha miditra amin'ny 10 maraina mandeha amin'ny www.andramokazao.com izay toriteny zay, dia mahay rery tsika rehetra. Raha mbola sy tonga ny amin'ny lanitra Jesosy dia raha miditra tsika dia efa eo neto. Alleluia. Dia efa misivy moa tsika miaraka satria efa adin'ny roa zao ny décalage, dia raha mifolo ohatry ny taloha tsika manomboka dia mampalahelo ny zareo any Koweït sy any Madagasikara satria lasa minuit mihitsy izy, sasakarina mihitsy vao hanomboka. Dia moa tonga tsika manomboka amin'ny 7 manomboka androany, dia soratsika n'Andriamanitra izany rehetrarehetra izany. Samy tahiny tompo, samy mahay reza, Andriamanitra ny hamaly fitehantsika sy avy avy, dia faly niaraka taminareo teto, voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Dia izay ny filazanantsika amin'ny le 11 zany tsika dia iona any amin'ny toerana anankiray any Amboise, any akaikin'ny Tour, zany hoe any amin'ny 37 any département 37 any tsika no hiaraka mandritra ny 2 andro ny 11 lakamisy sy ny 12 zoma, izay efa pont moa an'ny sasany moa sasany tsy miasa, dia ho tahin'Andriamanitra amin'ny 14 kosa dia amin'ny fiangonana ao Paris ao zahay no manentana fety ara-pilazantsara mahafinaritra, mitenenantsika eto ihany ny toerana raha misy amintsika mazoto andeha hifanotrona amin'izany toerana izany. Tahiny Jesosy ary tsika rehetra, dia mahay reza hatrany, tahiny tompo. Halleluia, amen. Mahay reza.